5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isatrano telo sy roa arivo. Nanolotra anao ny vaovao. Nanolotra anao ny vaovao. Betsaka ny zavatra tsy tomombana araka ny tokony ho izy ao anatiny asa fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana amin'izao fotoana izao hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miaingy raha nanontany ny mpanao gazety ny tena ny androany nandritra ny fandalovany tao toliary. Ankoatra io ny fahasahiranam-bahoaka sy ny fanaovana tsinotsinona ireo olom-boafidy no isan'ny antony iray lehibe ny tarika ireny fitsipaham-pitokisana teny anivony anteny miara-pirenena ireny hoy ny filohan'ny antoko MMM androany. Fitakina maro no mbola iandrasana valiny amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana raha nambaran'ny syndicat SNAPS izay ivondronan'ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny Instat Madagasikara. Ao anatin'izany ny tokony tara ny fiahiana ara-pahasalamana hatrany amin'ny faritra sy ny tokony handraisana mpiasa-panjakana na ny fanomezana azy ireo ny poste budgétaire. Ny roso tamin'ny fifidianana izay tantana ny ANC na ny African National Congress ny ao Afrika Atsimo androany. Tsara toerana amin'izany ny filoha ankehitriny Cyril Ramaphosa mikendry ny filoha lefitry ny ANC kosa i Paul Mashatile izay mpitambola ny ANC ankehitriny ary avy hatrany ary ny antsipiriandreo. Falmanatra ny araba tomboko lasy tomboko vavy tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity saina mpitiavany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Anokavantsika ny fampalalam-baovao avy hatrany dia betsaka ny zavatra tsy tomombana amin'ny tokony ho izy ao anatiny izao fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana izao hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy sy miara-miaingy raha nanontany ny mpanao gazety ny tena ny androany nandritra ny fandalovany tany toliary. Ankoatra io ny fahasahiranam-bahoaka sy ny fanaovana tsinotsinona ireo olom-boafidy no isan'ny antony iray lehibe ny tarika ireny fitsipaham-pitokisana teny anivony anteny miara-pirenena ireny hoy ny filohan'ny antoko MMM androany. Henri Florian. Nandritra ny fandalovan'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miaingy tao andrenivohitry ny faritra Atsimo andrefan'androany no nanararaotany mpanao gazety tao an-toerana nanontany tena ny mahakasika ireo raharaha politika mafana eto amin'ny firenena ankehitriny. Isan'ny voaresaka tamin'izany ny mahakasika ny motion de censure izay nitranga teny anivon'ny anteny miara-pirenena farany teo. Nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miaingy tamin'izany fa tsy mahagaga raha niseho ireny tranga ireny. Efa naneho hevitra zay ny birao politika ary zay naneho hevitra voalohany indrindra tamin'io zavatra miseho Tsimbazaza io. Tsy nahagaganay ny fahatongavana io satria isan'ny efa niteneninay io ary natonga anay niala tao anatin'ny gouvernement tany hoe misy amin'ny teny frantsay frustration ary olom-boafidy maro samihafa reo fa tokony jerena akaiky. Tsy nianona nefa zay dia izao zany no fiafarany zava-misy iainan'ny olona tsirairay avy io ary mahatonga metraka fitsipaham-pitokisana ohatr'ireny ny maronisa ao anivon'ny ny anteny miara-pirenena dia mahatsapy ireo olom-boafidy ireo fa zay ny feon'ny vahoaka eno ny anifotony ihany ary tokony hajainy zay feom-bahoaka zay raha ohatsika dia andeha marina any amin'ny fitoniana araky ny lazaina teo fa tsy ny fanampenana ambava le feom-bahoaka koriny nitondratsika any amin'ny fitoniana. Isan'ny voaresaka nandritra ity fotoana ity ihany koa ny mahakasika ny fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena. Teboka maro no efa narosony antoko tamin'ny CENI mahakasika ny lafiny rehetra tokony hanatsarana ny fikarakarana ny fanavaozana tanteraka ity lisym-pifidianana ity. Araky ny fanambarana zay efa nataonay vao nanomboka io refonte ny liste électorale io dia efa ny hoe tsara no ahemitra ny fanombohana anazy. Tsy midika akory zany fa hoe ahemitra ny fifidianana fa ahemitra ny fanombohana ny refonte ny liste électorale io satria tsy betsaka ny zavatra tsy tomombana. Miara-mahita agnamitsika zao fa tsy tanteraka tao anatin'ilay telo volana ny eritreretina natanterahana azy ny refonte ny liste électorale. Midika zany fa tena tsy vonona marina tsy tena tomombana ny zavatra natao. Raha amin'izao fitsidiam-paritra nataona izao dia mahita zay ny amin'ny commune sasany izay nalehanay fa mbola tsy manomboka akory
zany recensement zany ary eny amin'ny toerana sasany dia mbola betsaka ny olona mbola tsy voasoratra ao anatin'ny liste dia aminay zany mila fampidiniana akaiky io mila tsaraina io ary mbola manamafeto zahay fa tsy tara akory any fanaovana listy mpifidianana atena mifanaraka amin'ny toetrandro amin'izao fotoana izao dia mba hisiny any sarin'ny olona tsirairay avy eto Madagasikara amin'ny listy mpifidianana mba hangarahara tanteraka satria tsika samy malala fa eo anatin'ny fiarahamonitsika ao anatin'ny fokotantsika samy mifankalala daholo ny olona tsirairay avy. No mafisiny tamin'ny mpanao gazety nandritra ity fotoana ity ihany koa fa ny kongresy nasionaly izay atao ny taona ho avy no hamaritra ny mety ofisian'ny kandida avy amin'ny antoko hirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena na hanohana kandida hafa. Tsy aivina efa totosa avokoa ny fikaonandoparitry ny antoko malagasy miaramiainga tamin'ireo faritra 20 eto Madagasikara. Fa tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny fitsinjaram-ba efana tena izy no ahafahana mitondra fampandrosoana tena izy eto amintsika. Samy resy lahatra tamin'izany avokoa ny rehetra nandritra ny fihaonana sy ny ady-hevitra ny arana tamin'ireo mpianatra avy eo anivon'ny Universitény Manday ao Toliara notron'ireo olom-boafidy sy olobe tao antoerana androany ary notron'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Nambaran'ny filohan'ny antoko MMM fa manana didy amin'ny fitaizana ny olom-pirenena ny antoko ary ny taona ny tanora anana fahasahina eo amin'ny lafiny ara-politika ihany koa ny tenany. Any atoerana Henri Florian. Fifanankalozan-kevitra fifampiainona teo amin'ireo mpianatra avy eo anivon'ny Universitény Manday Toliara izay nampian'ireo mpikambana avy eo anivon'ny antoko sy ireo olobe ao an-toerana no nameno ny ampahany betsaka tamin'ny fotoana nandalovan'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga atao Toliara tamin'ity androany ity. Niara-naiky ny rehetra nandritra ity fotoana ity fa adidin'ny isambatan'olona ny mikarakara ity tanindrazana iombonana ity. Tokony samy hikaroka ireo fomba rehetra entina hampandrosoana ny firenena ny tsirairay. Samy resy lahatra avokoa ny rehetra fa ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy no antoka ahafahana mampandroso ny firenena. Mbola saritsarin'izany fitsinjaram-pahefana izany ny zava-misy ankehitriny ka ilaina ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana ahafahany vahoaka miaina ao anaty fampandrosoana. Miaina ao anaty fahasairanana ny vahoaka ankehitriny hoy ny filoha nasionaly ny antoko MMM androany. Ny zavatra tsapa nefa ary io tsy mandainga ary zay nisan'ny natonga anay ny fampiresaka teo aloha teo no hoe amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny indicateur no miteny na mandroso na tsy mandroso Madagasikara. Io tsy azo afenina ny indicateur. Nareo mpianatra fantatrareo tsara andikana teo indicateur. Androany na inona fomba filazana dia me mahandro Madagasikara ary fantrano io samy ainatsika ny tokantrano ary tsy mila indicateur mihoatra ny fiainana tokantrano. Raha ohatra tsika mahatsapa tsirairay avy amin'ny tokantrano misy atsika fa hoe ny tsara ary ny nandroso ny tokantrano dia mandroso zany Madagasikara. Ka tsy fantatra aloha fa ny fijerinay tao anivon'ny antoko dia tsy mandroso ahy Madagasikara satria misahirana ny tokantrano tsirairay avy. Nanamafy ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ny fametrahana izany fitsinjaram-pahefana tena izy izany no imatimatesan'ny antoko hatr'izay. Ny fametrahana izany izay isy ako ny goavana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha mitsolana ty fotony araka le vorazana teo dia ny anontaniana an'ilay vahaolana tokony hovahana hiakaran'ilay elan'ilay olana dia tsy maintsy olona ty amin'ilay miatra an'ilay izy zany no tokony hovahana. Zay mahatonga anay tena nametraka ho fotom-pisaina ny antoko ny fitsinjaram-pahefana hoe tsy misy mahavahaolana eto Madagasikara raha tsy amin'ny alàna ny fitsinjaram-pahefana. Mahasamy amin'ny fitsinjaram-pahefana izay voizinay ary isan'ny angatanay tsy resaka fotsiny hoe ndao ametraka commune ampiana amin'ny volan'ny commune ampiana amin'ny volan'ny faritra. Tsy izay tena fitsinjaram-pahefana. Aminay tena fitsinjaram-pahefana dia mila ny olona rehetrarehetra na io voafidy na io voateny dia atao amin'ny andraikitra misy azy. Omeo azy matoa izy napetraka amin'ny toerana iny dia manana andraikitra izy zany. Dia ameo azy ny andraikitra sahaza azy. Ankoatra ireo tokony hayanajany lalàna velona ihany koa ny tsirairay miainga avy amin'ny mpitondra fanjakana hatramin'ny vahoaka eny fotony hipetrahany tanitandalàna eto amintsika. Raha voahaja avokoa ny lalàna isy ako ny lehibe zany eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Nahitsy sy nalalaka ny fanehoan-kevitra avy amin'ny tsirairay nandritra ity fotoana androany ity
ary naharitra ora maro ny ady hevitra sy ny fanakalozan-kevitra. Tapitrara mpitso ny 27 ora nomeny iray aman-dreny mpitazona azomanga avy amin'ny fokotanalana amerenana ny Andribihary izay nosamborina ny 15 ny volana Desambra lasa teo ka notazomina vonjomaika ao amin'ny fonjana Ankazondrano ao Fianarantsoa. Fanampanazavana. Manao fanambarana eto zahay satria nanakinay tsy hita. Hatramizao vakomaly tsy hitanay ka izay tsy fahitana azy izay iboahany eto. Zahay koa tsy olo-daondry ka hanao ty tanindrazatoy handrokorotanazy fa ny zavatra tsy mety no tsy misy ro ilaina hisy ka lafa tsy hita Andribihary mitaky an'izay zahay mba ho avy eto olo iny ho avy amin'ny tanà toy etoa satria zahay foko misy ato mitaky azy zao. Androany no hamaray iandrasanay azy zay atao hoe 48 heures ho nianatsy. Latsinainy midi farany lafa tsy tonga izy de hainay koa ty hataonay miaraka amin'ny angatsy harona ka de maheno tsika. Fitakina maro no mbola iandrasana valiny amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana raha nambaran'ny syndikan'ny SAPS izay ivondronan'ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny Instat Madagasikara. Anatin'izany ny tokony hitaran'ny fiahiana ara-pahasalamana hatrany amin'ny faritra sy ny tokony handraisana ny mpiasa-panjakana sy anomezana azy ireo ny poste budgétaire. Nanao ny fanadihadiany Daniela Minorso. Olana maro no sedrain'ireo mpiasa eo anivon'ny Instat Madagasikara amin'izao fotoana raha nitatitry ny syndicat SAPS izay ivondronan'ireo mpiasa-panjakana sy ireo mpiasa droit privé na ireo miasa anatin'ny fotoana voafetra. Tafiditra amin'izany tsy fahazoan'izy ireo ny latsa-kemoka nandritry ny taona maro, ny tsy fisian'ny fandraisana mpiasa-panjakana nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny ity taona ity, ny fahataran'ny famokarana totanisa ara-panjakana toy ny fanisana ponina faobe sy ny fanavaozana ny kôty-pirenena izay tokony atao isaky ny 10 taona. Ary ny tsy fisian'ny fiahiana ara-pahasalamana ho an'ireo mpiasa droit privé. Ankoatra ireo fitakiana maro ihany koa no mbola andrasana valiny hatrany amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana. Dialogue social sy fitakiana izay mbola ho ataonay satria mbola misy etaeta zany izay mbola hoentinay eo amin'loany ny fitondram-panjakana ny amin'ny zavatra mbola mamparary ny mpiasa. Ny anisany anankiray izao le fanitarana le couverture sanitaire ho an'ny amin'ny faritra satria i couverture io zany dia mbola eto Antananarivo izao. Dia ny olana amin'izay moa zany any amin'ny faritra zany misy tsisy amidy misy ohatran'izay. Jeivina, misy 17 mianadahy ireo mpiasa contractuel de droit privé natsatra tamin'ny asany, vokatry ny fitakiana ny tombontsoan'izy ireo, miankina amin'ny valiny raharaham-pitsarana mahavoakasika azy ireo. Isy ny dinika iarahan'ny syndicat SAPS amin'ireo mpiasa droit privé ireo, rovana ny zony. Tsy maintsy miandry an'le didy tsika. Misy didy ivoaka rehefa avy eo tsy navoaka le sursia na ny position an'ireo mpiasa ireo ary zany mbola mila fatarina satria nisy fitoriana atao nisy inona dia tsy afaka mi-intervenir fa alao ny fahefana mahefa dia ny fitsarana zany anao ny asany ankalalana. Syndicat ray toeram-piasana izahay dia mifampiresaka. Dia rehefa hita fa justifie tokoa ilay izy hoe zavatra mahasoa ny mpiara-miasa dia omaly nisy ny fivoriam-be voalohany niarahany mpiasa mivondrona anatin'ny syndicat SAPS tamin'ny birao vaovaony. Fivoriam-be nanaovana jeritodika mikasika ireo fangatana sy fitakiana samihafa efa nataon'ny mpiasa ho fanatsarana ny asa eo anivon'ny sampandraraha misana ny totanisa. Indray-mbava amin'ny vaovaon'ny fahasalamana dia nanomboka ny 10 hatramin'ny 21 ny volana Desambra 2024. Olona iray no namony ainy vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara ary olona iray hafa anatin'ny forme grave. Miisa 750 ireo tranga vaovao nandritra io herinandro io tamin'ireo fitiliana miisa 150 natao. Miisa 4 ny tranga noho ny fifampikasoana amin'ireo mitondra ny tsimokaretina. Mitotaly 13 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 manerana ny nosy nandritra ny herinandro ka ny 150 amin'ireo eto Analamanga avokoa. Ny 5 tany Matsiatrambony, 2 Iorombe, 2 hafa tany Vakinakaratra, iray tany amin'ny faritra Menabe, iray Bongolava ary iray avy amin'ny faritra Matsiatrambony.
Anoizantsika ny fampalalam-baovao ny pejin'ny finoana dia manoloana ny ezaka krismasy ataon'ny fiangonana FJKM Ambojanavidy famonjena ao Moramanga amin'ity taona ity. Nitondra ny anjara biriky ny loholon'ny Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ny alalan'ny mpanolontsaina manokana ao Moramanga tamin'ny fanampiana ny fiangonana ezaka anatsarana ny efitran'Andriamanitra. Fanampanazavana. Ankoatra ny lafiny ara-politika, manana didy goavana amin'ny fitaizana ny mahaolona ihany koa ny antoko politika amin'joro, ary iray amin'ireo antoko manatanteraka izany ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny alalan'ireo olom-boafidy ny fotony. Ho fanatanterana ny tamberona andraikitra ho an'ny vahoaka amin'izao akatoko ny fankalazana ny fety Noely sy ny taom-baovao izao, nitondra ny anjara birikiny amin'ny asa fanamboarana ny pilipitra sy ny fandokoana ny rindrina ivelan'ny fiangonana FJKM Ambojanavidy famonjena ao Moramanga ny loholon'ny Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ao anatin'ny faritany Toamasina amin'ny alalan'ny mpanolontsaina manokany ao anatin'ny distrikany Moramanga ho fankalazana ny fetin'ny krismasy sy ny taom-baovao. Voalohany indrindra aloha amin'ny mahampino kristianina FJKM. Faharoa marak'izay koa eto Ambojanavidy zano lehibe teto koa ny olona teto any lehibe. Dia mahatsiaro manana tamberina andraikitra, mahatsiaro koa ny rampiarabelona satria ninninona zavatra mipetraka sisa amin'ity firenena ity indrindra fa sy mivory sy mifokotany tony dia raha tsy voataiza ara-pinonona ankizy dia tsy hisy fiainana vanina na fandriampahalemana vanina eto amin'ny firenena toko dia zay no nahatonga andao hifanampy, andao ampiana ireo olona efa navoatokana amin'izany dia ny ray aman-dreny-panahy fanatsarana ny tranon'Andriamanitra koa zay no nahatonga nanampy an'zatra. Ny fanamboarana ny pilipitra ao atao amin'ny fiangonana, ny pilipitra io zany dia raha tamin'ny taona tany aloha dia dalasy tsotra ny teo, nefa amin'izao fotoana izao dia natao karoly pilipitra. No amafisin'ireo tompon'andraikitra fa zava-dehibe ny fifanomezan-tanana tahaka izao, ampiroboroboana ny fitaizana ara-panahy Europino. Raha ny fantatra, tsy voasambany no nisy fianampiana teo amin'ny rotota ary mbola nitohy hatrany izany ankehitriny. Dia ino mamarana ny tapany voalohany tato anatin'ny fampalalam-baovao, ivernetsika ao anatin'ny tapany faharoa ao aorianany doka rehefa avy eo ary. Gratos! Arao memempona amin'ny Telma TV ny Coupe du Monde. Mankanesa fotsiny any amin'ny Telma Shop na midira ao amin'ny telma.tv/foot dia mahazo Telma TV adiny iray memempona be zao ianao. Aza tara! Telma TV, safidy tsotra malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Père Noël. Dada Noël. Ah, Père Noël. Plan épargne retraite vaovao amin'ny Société Générale ho an'ny rehetra tsotra kokoa mifanaraka amin'ny fahefanao. Ny tena goavana. Cagnotte lehibe 40 millions ariary no ifampizarana hatramin'ny raika amin'ny 3 janoary mametra 100 000 ariary no mihoatra dia mandresanjara amin'ny fisarihana ka mety ampitombony avy roa ny petrabola nataonao ny 13 décembre sy 3 févroary ny fisarihana. C'est ça Père Noël. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar.
C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte molle fixe, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur molle fixe. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé molle fixe. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molle fixe, grandir heureux. Alors, on s'est mis à la course ? Sur l'Apple Watch aussi, il y a du nouveau. Avant, elle calculait votre distance. Maintenant, elle calcule aussi votre longueur de foulée. Elle distingue la brasse du dos crôlé et surveille votre température pour estimer quand vous avez ovulé. Pendant que vous rêvez, elle mesure vos phases de sommeil à la minute près. Et elle peut détecter un grave accident de voiture et appeler les secours. Alors, oui, il y a du nouveau. Père Noël? Dada Benueli? Ah, Père Noël, plan épargne retraite vaovao amin'ny Société Générale ho an'ny rehetra tsotra kokoa mifanaraka amin'ny fahefanao ny tena goavana cagnotte lehibe 40 millions ariary no ifampizarana hatramin'ny raika amin'ny telopolo janoary mametra 100 000 ariary no mihoatra dia manitra sanjara amin'ny fisarihana ka mety ampitombony avy roa eny mipetrabola nataonao ny 13 décembre sy 3 févroary ny fisarihana. C'est ça, Père Noël? C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Isaorana ianao manaraka trano ny fahitalavitra akolo amin'ity alina ity tonga soandray ary atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Mitaraina manoloana ny fanararaotana ataon'ny mpisolo vava iray sy ny tsy firarain'ny fitsarana ny olana mahazo azy ireo ny mpino avy amin'ny fiangonana fivavahana kristianina miray. Efa hoentoana no nanaovan'izy ireo fitakiana ny loha onitra amin'ny lozam-pifamoivoizana nahazo ireo mpino ireo fa mbola tsy voaray izany hatramin'izao. Bonhomme Élysée, Cool TV, Toliara. Tsy mbola nahavoaray ny lohaonitra mitentina 70 tapitrisa ariary avy amin'ny tranom-piantoana izay mikarakara azy ireo mpino avy eo anivony fivavahana kristianina miray izay tratrany lozam-pifamoivoizana indroa miataona rehefa avy nanao zaika tany Bekily Androy ka namoizana ain'olona roa sy naharatranina ireo mpino ampolony maro ny taona 724. Voalaza nefa fa misy mpisolo vava iray no naka io vola io izay tsy nifanaraka amin'izy ireo. Hatramin'izao tsy mbola mahazo ny rariny mahakasika ity raharaha ity ireto mpino avy eo anivony fiangonana fivavahana kristianina miray ireto. Tamin'ny izay avy tany Bekily Androy atsimo iazo Toliara no niaran'io lozam-pifamoivoizana io ny anankiray teny Andranovory ary ny anankiray tany Betioka. Ke rehefa niatra zany io lozam-pifamoivoizana io dia tonga teto Toliara zahay olona anankiroa moa zany maty tamin'izay fotoana izay. Ary olona mandeha amin'ny 770 mahery teo zany no naratra mafy tafiditra hôpitaly tery amin'ny hôpitaly be Toliara. Ka i maître Erika moa zany tsy hoe avokanay izy fa rehefa nahita an'le loza niatra taminay zany i maître Erika dia niditra zany izy hoe malahelo anareo zaho no zao zavatra manjo anareo zao sady vahiny anareo ke ambilazany zaho hikarakara le raha fô tsisy raha ny fanarahanay tamin'io. De rehefa niakatra tribunal moa zany de izy no nikarakaran'le dossier de efa azony maître Erika daholo reo vola rehetrarehetra lohaonitra izay navoaka ny tribunal reo kanefa mbola tsy voaray am-pelantanana daholo le vola zany atreto. Ary namanay koa mbola nigadrainy koa namanay accident nitakany lohaonitra io koa mbola nigadrainy zare koa. Niaraka tamin'ny apôstôly Marika Tatandraza moa zany ray aman-dren'ny fiangonana anay nitsangana mba hiaro anay anatin'izao zavatra zao mo nigadrainjareo koa zany. Manoloana izao raharaha izao dia manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra mahefa mitaky ny hisitrahan'izy ireo ny zony ireto mpino avy eo anivony FKM. Voalohany indrindra zany de zao izahay tsy mitaky itsory ny hoe izao ndray ny tokony mbola ifandrirararatsika ho avadika ady madio le raharaha fa mangataka izahay nampiarana ny sazy sy ny lalàna amin'ny Andriamatoa Maître Rainanirina Eric Victor noho ny fanodikodonany ny volanay
fandaniny ny volanay ary ihany koa natonga anay mahantra karanjao tragnonay mambajereo nandritra ny entona ny jaly karanjao zahay jiaby nohony amin'ino nataony maître Erika ka mangataka aminareo zahay ho anareo ministry ny fitsarana mba hijery akaiky an'izao raharaha zao satria ve rehefa manamboninahitra de tsy enjehany lalàna ka mba jereo akaiky tompoko zao raharaha zao nakeny amin'ny tribonaly zahay nandritra ny herinandro zay nangataka tamin'jareo aiza ny tokony andehananay mangataka aminareo ato zay arirariranjareo zahay ziska niany izay accidenté zao no manao fanambarana eto tsisy idiran'ny tatandraza ty fa zay accidenté izay maty ray aman-dreny maty havana izay niarany loza mpifamoivoizana mangataka ny loha onitra anay ary tsara mariana fa tsy nisy fifanarana nataonay tamin'ny maître Erika ka noho izany rehetrarehetra izany mba jereo akaiky tompoko izao raharaha zao raha ny fanazavana hatrany hanohy ny hetsika manoloana ny lapan'ny fitsarana eto Toliara izy ireo raha mbola tsy voavaha izao olana izao. Manana fomba fankalazana ny fetin'ny krismasy isika eto Madagasikara isa-taona saingy tsara kokoa raha amin'ny fomba vaovao no iainana izany ankehitriny. Ny tambatra araka izany ny mpankafy ny zavakanto sy ny mpankafy voninkazo ka nanomana hetsika miaraka. Fanadihadiny Gaëtan Andriatsilavo. Maro ny hetsika karakaraina amin'izao ankatoko ny krismasy izao ary samy miezaka anatsara sy ampiavaka izany avokoa ny rehetra. Raha ny hita teto amin'ny Saint-Michel Mahamasina manokana natambatra ny hevitra ho an'ny mpankafy zavakanto sy ny mpankafy voninkazo. Hoe tiako hoe zany passionné ana voninkazo dia tiako hoe mamindry partager an'le passion quoi amin'le fianarana voninkazo dia tamin'izay zany resaka dia zay koa zany tena tia bien le Noël da ny andafiana zay tsy maintsy mandeha marché de Noël foana dia tonga taty dia eo zany miresaka hoe tena dommage be fa ny Madagasikara tsy mbo misy le marché de Noël tsy afaka andraman'zareo mihitsy zany le zavatra spécialité marché de Noël reny dia eo zany andaontsika iaraiasa anao an'le marché de Noël ohatrany hoe zany tsy mitovy amin'izay rehetra zay hitanareo aty Madagasikara aty zany andaontsika anao sakafo an'zareo le sakafo hitany marché de Noël andafy andao anaovana tarte flambée andao anaovana crêpe dia andao koa amin'le événement io zany tokony hoe zany convivial sy festif satria mantsy Noël tokony hoe zany moment particulier amin'ny heritaona hoe tena hoe tokony hoe zany mifankaty sy hoe mandalo partager moment be dia be zany. Fizarana hafaliana miaraka amin'ny fianakaviana araka izany no tanjona napetraka. Mandritra izay tsy metsena na misakafo fotsiny ihany ny mpianakavy fa afaka mianatra ihany koa na ireo ankizy na ireo olon-dehibe. Le misy an'le hoe sakafo hoanina zany dia mampiavaka anazy le manao asa tanana hoe tena makafy mihitsy ny hoe mamboatra macramé, mamboatra art floral fanaovana décoration na eo koa zany ho an'ny ankizy kely manao décoration ana boule de sapin, manao décoration manao maison en pain d'épices. Zalo raha ny fahafantarako ohatrany hoe mbola tsy nanisy an'izany teto Antananarivo manokana hoe misy marché de Noël dia tsy tsena le izy fa ianao zany maka fotoana mahafinaritra na en famille miaraka amin'ny zanaka sady misakafo no manamboatra asa tanana. Azo atao tsara raha ny fanazavana ny manambatra ireo fahaiza-manao ahafana miaina ny Noely miavaka. Manana ny fomba fankalazana ny Noely isika eto Madagasikara hatr'izay. Tsara kokoa nefa raha ny fanazavana hatrany ny miaina zava-baovao tsy mifanalavitra amin'ny fankalazana ny Noely any ivelany. Notanterahana androany ny Noely an'ireo zanaky ny zandary ao amin'ny toby baikona ny zandary Marim-pirenena Toby Ratsimandrava. Nosafidianana ny androany ahafahan'ireo zanaka zandary manao fety ampilaminana ary koa ahafahan'ireo zandary miatrika ampilaminana ny fampandrina ny fahalemana ny ponina mandritra ny krismasy sy ny fetin'ny faran'ny taona. Hanamafisana ny firaisan-kina misy eto amin'ny fianakaviam-ben'ny gendarmeria ary indrindrandrindra nomezana fifaliana ho an'ireto zanaka zandary. Izany rehetra izany no natao ary ny tanjona amin'izany dia hanomezan'ireo zandary ny fandriampahalemana misy eto Madagasikara. Tsy diso anjara ihany koa ny zazavarira izay tazain'ireo zandary eny Kianja. Misy maromaro vitsivitsy izy ireo
dia nanatanteraka izany ary nahazo fanomezana ihany koa akanjo amin'ny andro fety kilalao ary vatomamy ireo zazavarira. Ny zanakay indrindra koa ny any amin'ny akany fitezana ny mahery fony gendarmerie, mahery fony firenena ihany koa dia efa tany zahay omaly ary mbola miaraka aminay eto ireo zanakay ireo. Zay zany no hetsika nataonay tamin'ity krismasy 2024 ity. Andrizatsika ny fampahalalam-baovao manoloana ny fahasahiranana iainan'ny mponina amin'izao akatoko ny krismasy izao. Nirotsaka an-tsehatra ka nanampy ireo tena sahirana ihany koa ny fikambanan'ny vehivavy mpitondra moto eto Antananarivo. Ireo olona manana fahasembanana tsy misy mpiay eny an-dalana no nizaran'izy ireo tike ka nomena fotoana isitrahana ny fanampiana androany. Fanampanazavana. Nisafidy izahay ny tamin'ity taona ity ny amin'ny partage Noël 2022 ny izara ireo olona manana fahasembanana izay tsy misy mpiay satria hita nefa tena sahirana tokoa izareo amin'ny tsisy mpiay azy. Dia natao izany teto amin'ny Sainte Famille Mahamasina androany alahady 18 décembre tamin'ireo manana fahasembanana 10 isa. Ny zavatra nozarainay androany dia vary, menaka, labsy, siramamy ary savony. Tamin'ny alalan'ny tike nozaraina zany no niseleksionenan'ireo olona manana fahasembanana 10 ireo. Izany hoe nandehandeha teny an-dalana teny dia nozaraina tamin'izareo ilay izy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia manimba ny tsenan'ny mpivarotra salade de fruits eny amoron-dalana ny fiakaran'ny litchi amin'izao fotoana raha nambaran'ireo mpivarotra. Manampitrotraka izany ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny voankazo hafa izay fampiasan'izy ireo raha ny fanadihadiana natao. Yotitina. Miroborobo ary maro mpanjifa ankehitriny ny salade de fruits amoron-dalana raha ny hita etsy anosy sy ny manodidina. Saika mivelona amin'ny fivarotana izany avokoa ny ankamaroan'ny olona manodidina ireo toerana voalaza, indrindra amin'izao fotoana fiakaran'ny karazana voankazo maro izao. Na eo aza nefa ny fiakaran'ireo vokatra miteraka olana ho an'ny tsenan'ireo mpivarotra ny fiakaran'ny letchi no ity farany tsy afaka afangaro amin'ireo voankazo hafa ka anaovana salade de fruits. Ny vidin'ireo voankazo fampiasa amin'ny salade de fruits izay nahitana fiakarany ihany koa raha nambaran'ireo mpivarotra. Zao izy tsy dia mandeha fa ohatrany hoe resy letchi dia isan'andro zany amin'ny ray amin'ny roa dia efa afaka eto. Zao maharitra amin'ny 4 amin'ny 3. Papay dia mananasy dia fraise dia akondro dia voatango dia asiana citron. Ny anana zao ny lafo be. Ny papay sy ny mananasy zao ny lafo amin'izao. Manjary dia 5 000 mahazo. Misy mividy be dia be, misy mividy 10 000. Tsy lany tsy azo averina intsony amenany ankizy izay tsy lany. Tsy azo tehirizina. Ka ilain'ilay olona ilay izy amin'ilay mila voankazo. Amin'ilay misy koa ilay aretina dia ilay voankazo zany ilaina hoe tsy maintsy mihinana 5 fruits isan'andro ny olona. Tsena tsy dia misy mihitsy zao. Le andro mihitsy moa le lôtsy tonga dia maty le lôtsy daholo le zavatra rehetra. Any amin'ny 900 any mihitsy zao ny tsena. Papay dia mananasy dia pasteky dia voatango. Dia raha mividy amin'ny vaingana izy dia 9,000 ny ray na 5,000. Dia raha misy trasy izy dia 900 ny ray. Papay sy ny pasteky dia mananasy. Tsy azo soloina le izy fa reo mahazatra an'ilay olona dia tsy azo soloina. Manga koa moa lafo be na hoe asiana manga trasy, manga 20 000 ny kilo 25. Arakaraka le olona ihany. Indraindray ny olona tsy mety ana rehefa mangatsiaka zao dia tsy mandeha ny tsena. Manomboka amin'ny 500 ariary miakatra ny vidin'ny salade de fruits raha ny tena amoron-dalana. Ny fihinanana voankazo isan'andro izay manampy betsaka amin'ny fahasalaman'ny sambatan'olona ary mitondra hery sy tanjaka ary fiarovana ho an'ny tsirairay. Marifo ny fanandratana sy ny fanomezan-danja ny kolontsaina eto Madagasikara amin'izao fotoana araka ny nambaran'ny tompona andraikitra misahana ny kolontsaina eo anivon'ny Université Antananarivo. Anton'izany ny tsy fampiny hoentomanana eo amin'ireo mpikarakara hetsika fampirantiana samihafa sy ny fahalainan'ny mponina hanatrika ireo fampirantiana momba ny kolontsaina malagasy ireo. Fanadihadiana nataon'ny Christian Dimby. Tsy tantaratra intsony amin'izao fotoana ny fanandratana ny kolontsaina maha-malagasy raha nambaran'ny tompona andraikitra misahana ny kolontsaina eny anivon'ny Université Antananarivo.
vitsy ireo mikarakara hetsika ara-kolotsaina sy manao hetsika fampiratiana ahafahana mampafantatra sy mampivelatra izany bebe kokoa. Sarotra ihany koa ny fanampon'izay no ahitana mpanohana ara-bola manohana ireo hetsika isan-karazany ka saina atao. Ny tena olana moa zany amin'ny resaka hetsika ara-kolotsaina eto Madagasikara indrindra ny any amin'ny tena toana ara-bola zany tena mbola marefo be le izy, mbola vitsy zany ny olona afaka manohana rehefa misy ny hetsika ara-kolotsaina indrindra fa eto amintsika. Dia izay no mampatonga an'le ohatrany hoe tsy dia heno loatra rehefa misy hetsika ara-kolotsaina na somary malefadefaka kokoa raha oharina amin'ny hetsika hafa. Isan'ny vahaolana ahafahana miady amin'ny tsy fahafantarany mponina ny kolotsaina malagasy ny fisian'ireny hetsika isan-karazany ireny. Ohatra amin'izany ny festival international ho an'ny kolotsaina maro loko izay niroso tamin'ny andiany faharoa ary notanterahina teny amin'ny université an'Antananarivo. Tena tsara aloha le misian'ny hetsika ohatran'izao satria ampahafantarana an'le hoe mbola be dia be fikambanana na dia miroso be ny fikambanana amin'ny teny vahiny sisa dia mbola eto ihany izay hoe mampahafantatra hoe mbola misy da ny teny malagasy zany afaka mampivoatra ny teny malagasy ny sisa. Be dia be amin'izao hoe le fikambanana fa isan'ny teto manokana mizaka sy tela rima zany hoe miventy sy miezaka mampiseho foana zany le maha malagasy. Raha ho amin'ny fanjakana zany mila zany fanjakana hoe any anaty émission na radio sy ny rehetrarehetrany zany mila atao malalaka zany le izy dia mila zany tsika mampitombo zany ireo resehatra eny amin'ny aina aman-jery manasongadana maha malagasy. Tokony ho tohana amin'ny fanjakana zany izay olona hita izay tena hita zany fa vonona anao sy ampandroso an'le kolotsaina malagasy. Hatreto mbola vitsy ireo tanora mahafeno kolotsaina maro loko, very ny soatoavina maha malagasy raha tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana izany. Maro anefa ireo manam-pahaizana momba izany afaka mampita ny fahalalana amin'ireo ankizy sy tanora. Ho amin'ireo maresaka avy any ivelany dia niroso tamin'ny fifidianana izay hitantana ny ANC na ny African National Congress ny ao Afrika Atsimo androany. Tsara toerana amin'izany ny filoha ankehitriny Cyril Ramaphosa mikendry ny ho filoha lefitry ny ANC kosa ny Paul Mashatile izay mpitambola ny ANC ankehitriny. Fanadihadiny eo ny misariny France 24. Naharitra ora roa ny fanindrenana ny nomination ny maraina teo. Niainga tamin'ny fanomezana andraikitra ny Nkozaza Dlamini Zuma, vadiny Jacob Zuma teo aloha, naniry ny kandida azy ka ilatsaka ho filohan'ny ANC na ny African National Congress ireo délégué, saingy nolaviny izany mba tsy abizara ny vaton'ireo pomba ny Zuma. Cyril Ramaphosa izay filoha ankehitriny sy Joeline Kize izay tohanan'ny faritry KwaZulu-Natal araka izany no mifaninana ho filohan'ny ANC. Joeline Kize izay ministry ny fahasalamana teo aloha saingy nametra-pialana no ny ayay ara-kolikoly. Ho an'ny filoha lefitry ny ANC kosa dia i Paul Mashatile no tsara toerana ankehitriny. Ny filoha lefitra izay toerana manandanja satria raha toka mametra-pialana i Cyril Ramaphosa dia ny filoha lefitra no miakatra ho filoha. Paul Mashatile izay 20 taona mpitatam-bola ny ANC ary efa tsy vahiny amponina ao an-toerany intsony. Dia iny ihany koa mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity alina ity tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny mandra-piaona tompoko. Vous a présenté Nivava. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.